Zay ny amin'ny fanatanterahany mpikambiny ny gouvernemanta ny fivoriana ao Mantasoa fa eo amin'izay vaovao politika zay dia ny olo-pirenena sy ny mpanao politika dia samy manana ny fomba fijery ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao. Ho an'ny antoko tambatra dia tsy vahaolana ny firosoana amin'ny fifidianana. Ilaina ho ity antoko ity ny siny fandaminana miloa ary amaritana tanjona iraisan'ny malagasy voahana amin'ny krizy lava reny. Vola Ravoafy sy Tsirakotoarsan Atrany. Tsy vahaolana ny firosoana amin'ny fifidianana hoy ny antoko tambatra. Nosoritany antoko tambatra fa fandrombahana fahefana trandy no nisy teto Madagasikara raha tiana ny voahana amin'ny krizy lava reny. Ilaina ny siny fandaminana miloa ary amaritana tanjona iraisan'ny malagasy ary ny endrim-pitantanana tiana ajoro eto Madagasikara miloha ny andehanana amin'ny fifidianana. Hoanay tsy vahaolana mihitsy ny fifidianana. Izao hazavaiko ny hevitro izay krizy ny fanesesy teto amintsika dia nilazain'ny olona mahay fifidianana sy te fifidianana mahalala ny malagasy dia hoe fifidianana ny vahaolana. Mbola tsy maina ny ravina ny hinanana aiza sika misahy milaza ve zany zao fa tsy sahirana sy mahantra ny malagasy miaina amina fandriam-pahalemana mendrika ny atao olombelona ny malagasy tonga lafatra ny fiarahamonina sika manana sosialim-bahoaka azo atoka sika amty vary sy voafehiny vidiny. Ny ministry ny commerce moa dia mirehirehy be hoe mbola tsy nisy ministry ny commerce afaka napiditra vary no afarana avy any velany mihoatra ny tenany fa tsy fatany hoe manapotika ny tasaha malagasy nge ny vary sy tokotapon mitosaka be loatra sy voalanjalanja mifagnaraka mivokatra vokarin'ny vahoaka malagasy. Ny vahaolana rosonay aloha dia zao manana fahasahina isika hamatatra hoe inona marina moa no andrasiny ty vahoaka malagasy ty ary endrika fitondrana rafitra manahoana sistema inona no mety amin'ny vahoaka malagasy ka karazan'olona manahoana no azo roso hitondra ny firenena. Nampatsiahivy ny filoha-hevitry ny tambatra fa mbola tsy tanteraka ny fekefitra no tapahana nandritry ny fivoriam-be no tarihan'ny FFKM tamin'ny 2024.